Ho aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mandehana amin'ny herin'ny fanahy masina. Mandehana amin'ny herin'ny fanahy masina. Zany no asongadin'ny mofinainantsika anio indray. Ao amin'ny bokon'ny Mpitsara toko fahaenina, ny 7:30 hatramin'ny 70 farany. Andeha vakiantsika ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny Midianina rehetra sy ny Amalekita ary ny zanaky ny atsinanana ny vory dia nita ka nitoby teny amin'ny tany lemaka Jezirela. Ary notsindrin'ny fanahin'i Jehova Gideona dia nitsoka anjomary izy ka nivory nanaraka azy ny Abizerita. Ary naniraka olona nakany amin'ny Manase rehetra izy dia nivory nanaraka azy ireo. Ary naniraka olona tany amin'ny Asera sy ny Zebelona sy ny Naftali izy dia niakatra nitsena azy koa ireo. Ary hoy Gideona tamin'Andriamanitra, raha ny tanako no amonjenao ny Israely arak'izay efa nolazainao, indro apetrako eo amin'ny famolona ity volon'ondry iray manontolo ity, ka raha ny volon'ondry ihany no lenan'ny andro, fa maina ny tany rehetra, dia ho fantatro fa ny tanako no amonjenao ny Israely arak'izay efa nolazainao. Ary dia nisy zany, fa ny fomaraina koa izy, ka nofiazan'ny volon'ondry, ary nisy ranonando eran'ny lovia. Ary koa Gideona tamin'Andriamanitra, aoka tsy hirehitra amiko ny fahatezeranao, fa iteny izao indray mandeha izao monja aho. Aoka mba izahako izao indray mandeha izao monja amin'ny volon'ondry. Aoka ny volon'ondry ihany no ho maina, fa ny tany rehetra kosa no ho lenan'ny andro. Dia nataon'Andriamanitra zany tamin'ny alin'iny, ka ny volon'ondry ihany no maina, fa ny tany rehetra kosa dia lenan'ny andro. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mandehana amin'ny herin'ny fanahy masina. Nodidian'ny pahavalo ny Israelita, fahavalo masika, mpandrava, mpanakorotana, ny Midiana sy ny Amalekita, ary nitambatra tamin'ny zanaky ny tatsinanana. Maro dia maro ny filaza azy aza moa eo ambany eo dia hoe tahaka ny andiam-balala no tonga amely ny Israely izay kely hery raha oharina amin'izany, ary izay mba nangonina aza atao kely hery ihany. Nezaka nanangona maro i Gideona mba hanohitra ireto fahavalo reto, dia indro nahazo ny Abiezerita izy izay tsy maro be akory, tahaka ny 1000 eo ihany no azony tamin'izany. Nangoniny avokoa ny avy amin'ny taranaky Manase, ny Asera, Zebelona, Naftali, kanefa tsy nahangona firy izy fa teo amin'ny 2 alina, teo amin'ny 2000 sy 3 alina teo ihany no azony. Amatapitrisany kosa iretsy fahavalo. Teo nefa riavako no asehon'Andriamanitra amin'ny Gideona, fa tsy amin'ny fahatanjahana na amin'ny hery no hitahian'Andriamanitra azy ireo, fa amin'ny fanahy masina. Efa niteny Andriamanitra fony izy vao niantso an'i Gideona fa omba azy tokoa izy mandehana amin'izao herinao izao. Nilaza Andriamanitra fa ombanao tokoa ka amely ny Midiana toy ny famely olona iray monja
ianao. Aseho arak'izany ry havako malala fa tsy ny herina ny fahatanjahany Gideona no entiny andresena ireto fahavalo maro de maro fa Andriamanitra. Hitantsika fa raha ny amin'ny Gideona dia tsy misy afa-tsy fahalemena. Ny isany aloha dia tsy ampy velively raha oharina amin'iretsy fahavalo manakaiky ny apafolo ny fahavalo no isany. Fa raha mijery koa any Gideona maha-olombelona, lay mpitary tiafika, olona tsy de makaiza loatra. Gideona ne rehefa natsoan'Andriamanitra dia nitenin'izany efa nitenenin'Andriamanitra izy hoe vonjeo ny Israely amin'ny tanan'ny Midiana, tsy efa naniraka anao va dia nisalasala i Gideona fa zany eo izy no malahelo indrindra amin'ny mpianakavy ndraiko ary zao ny kely indrindra amin'ny ankohonany raiko Fianakaviana tsy de manahoana loatra, fianakaviana tsotsotra ihany no misy ahy. Ary hitantsika koa aza zany fanahiny Gideona rehefa tena naniraka Andriamanitra dia nitady famantarana izy. Dia efa nanehoan'Andriamanitra famantarana, fa eto rehefa avory ny fahavalo dia mbola nitady famantarana indray. Io arosy izy fa apetrako ty volon'ondry ty dia aoka io volon'ondry io ihany no maina no lena fa ny tany rehetra ho maina. Dia nataon'Andriamanitra zany. Dia mbola tsy natoky ihany izy fa nanao ny mifanohatra amin'izany indray. Ao indray arosy izy mba mianta aminao ahako, tanterao raha mety le volon'ondry ihany atao maina fa ny tany rehetra aoka ho mando. Dia mbola nataon'Andriamanitra. Ahitantsika ny fahalemena samihafa, ny fetra amin'ny maha-olombelona amin'ny Gideona zany. Kanefa asehon'Andriamanitra mihoatra lavitra noho izany, fa tsy izany herin'ny Gideona zany akory no entiny miady. Toa tsy ilain'Andriamanitra akory na ireo miaramila vitsy izay ananan'ireo aza. Ireo 2:03 alina ireo tsy ilain'Andriamanitra akory. Maro loatra zany hoy izy ka raha andresinao toa sao mihevitra fa ny herinao no nampandresy anao. Dia nahena hatramin'ny 300 isa monja no nentina niatrika ireo fahavalo anapitrisa. Ary rehefa tonga hiady toa tsy fitaovam-piadiana no nangonina. Hitantsika zany amin'ny vaky teny any ambany fa fitsofana ny anjomara sy ny siny tsy misy rano ary ny fanala teny an-tanany no toa fitaovana nentina nandresena. Anambarana zany ry havana fa tsy ny herin'ny famantarana hita maso no manan-kery, tsy ny tanjaka ara-miaramila no zava-dehibe, fa ny herin'Andriamanitra miasa ao amin'ny olona. Andriamanitra mihitsy no nampandresy, Andriamanitra mihitsy no mandresy ny fahavalo ka momba sy miandana amin'ny olony. Izany no hitantsika eto amin'ity soratra masina ity. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ambaran'ny soratra masina fa mandehana araka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny amin'ny nofo ianareo. Ny fanahy no mitondra antsika amin'izay sitrapon'Andriamanitra, tsy hiantehatra mandrakariva amin'ny famantarana hita maso, arak'izay ilazan'ny apôstôly Paoly ombenombena fa isika tsy fatrapitady famantarana, tsy mandeha araka ny famantarana fa mandeha araka ny fanahy, mandeha araka ny finoana rahateo. Ny finoana no andehanany mino, anekeny mino ny fitondran'Andriamanitra fa tsy ny zavatra hita maso. Ny fitediavana famantarana etsy aroa dia mariky ny tsy finoana,
fa mandehana fotsiny de zay. Efa miteny anao fa momba anao Andriamanitra, efa miteny aminao fa mandehana amin'izao herinao izao, de matoky ny herin'Andriamanitra. Aza fatrapitanisa ny fahalemena sy ny maha-olombelona anao fa hitan'Andriamanitra zany, fatan'Andriamanitra zany. Ary sarobidy manokana matoa Andriamanitra miantso sy mifidy anao. Misy dikany manokana amin'ny fiainam-panompona sy ny fiainam-piantsona ny fidianan'Andriamanitra anao. Azon'Andriamanitra atao tsara ny maniraka anjely, maniraka olona tsy manatsiny, anatanteraka ny asany, saingy ianao no nofidiny. Olombelona mitafy nofo sy rà, misy ny fetrany, manana zay mety ho fahalemeny, kanefa kosa tafian'Andriamanitra amin'ny heriny lehibe amin'ny fanahy masina. Matoky an'Andriamanitra, matoky ny fanahiny masina fa tsy mandao na mahafoy anao izy. Deo n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Vavaka isika. Endre zany zavatsoa raketiny teninao Andriamanitra. Endre zany asarobidy ny fanahinao masina, lay mandrakotra anay, lay mampitafy anay voninahitra isan'andro amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Fa zinona moa zahay, ary zinona ny mpianakavy ny rainay, fa efa notafianao voninahitra izahay. Misaotra Tompony amin'ny fandresenao, ary misaotra noho ny amin'ny fampandresenao anay, eo anatrehan'ny ady sarotra, eo anatrehan'ny fahavalo maro, eo anatrehan'ny olana goavana, eo anatrehan'ny tsy finoana, dia asehonao aminay mandrakariva fa nataonao mpandresy izahay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay, anaovanay sy angatahanay zany vavaka izany misaotra raha io. Amen.